tonga tsy hoenao eto amin'ny fandarana manokana eto amin'ny Loi de Madagasikara amin'ny tsy anio ity manabahiny itsika dia ny mpandriana nasionaly ny sifana ny sehatra iombonana ao amin'ny fananantany tsy iza akory izany fa Andriamatoa Soavinalahatra na Solo Arijery ny thème na ny lohahevitra ho resahana sy ho velabelarinao anatin'izany hoe ahoana ny ahatonga ny fananantany ho tena fanohitra amin'ny fampandrosoana miarabanao tonga sy hoenao eto amin'ny fandaharana manokana ity izay resantsika momba ny fananantany. Miaraba ny niany dia miaraba koa ho an'ny mpanaraka ny fandaharana misaotra zany tamin'ny fanasana iresantsika ity lohahevitra ity. Mialohan'ny tena hijirantsika amin'ny famelabelaarana tsara mpahafantarina ny any tokantrano ihany ny andohany izany hoe sifana ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany izany maro ny olom-pirenena nefa mahafantatra ny fisianareo fa misy ihany koa ny mbola mety tsy mahalala tsara mpahafantarina ny any tokantrano sy ny mpanaraka antsika hoe ohatry ny ahoana ny foronan'izany sifa inona ny tanjona na ny hoe antom-pijoroanareo anatin'izany. Ny sifa moa na ataontsika sehatra iombonana ho an'ny fananantany ataoko izy amin'ny teny frantsay hoe solidarité des intervenants sur les fonciers. Ny sifa dia vovonana firaisamonim-pirenena misehatra ny fananantany izany hoe fikambanana izy io fikambanana dia isan'ny mpikambana ao anatin'ny sifa ireo vondrona tantsaha lehibe eto Madagasikara ohatra ny FIFATA, ny FECRITAMA, ny FVTM, ny RESOSO sy ny maro samihafa. Ny tiana tenena zany hoe ny sifa dia misy mpikambana marobe, misy vahoaka manaliny ao ambadika. Dia ny antom-pisian'ny sifa izay indrindra hoe ampifandray sy anetsika ireo mpisehatra amin'ny fananantany mba hisiana fitantanana fananantany mahomby hisitrahany malagasy tany. Dia ao anatin'izay zany ny asa atao dia eo aloha zany no hoe fandraisana anjara amin'ny fanatsarana ny fitantanana fananantany tafiditra ao anatin'izany fanatsarana ny politika fananantany sy ireo fitaovana entina manatanteraka azy dia lalàna zany sy ny fandarana azy. Eo ihany koa ny fampianarana ny olon-tsotra na ny vahoaka sy ny fanentanana ireo lalàna fananantany sy ny fitsipika makasika ny fananantany sy izay ho tsara fantatra manodidina an'izay. Dia ny asa ataona ihany koa manao médiation nataontsika hoe manelanelana mety hotrangana olana fananantany dia miezaka zany mijery vahaolana amin'ireo mpikatrika na ilay mpifanandrina ao anatin'izy miezaka manelanelana arak'izay azo atao sy hitandrifim-pahefanay amin'ny ankapobeny zany ohatrohatr'izay ilay antom-pisian'ny sifa sy ny asa ataony. Efa 20 taona moa izay misy ny sifa satria tany amin'ny taona 3 tany no mijoro ny sifa dia tao anatin'izay 20 taona izay efa maro ny zavatra ataoko hoe vokatry ny asa nataon'ny sifa. Teo ohatra ny fanovana politika fananantany tamin'ny taona 5 iny dia isan'ny nandray anjara lehibe tao anatin'iny ny sifa satria tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 3 nisy zany fivoriana voalohany nananganana ny sifa dia isan'ny jerena atao hoe inona ny ataontsika mba hanatsarana ty politika fananantany ity satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy ny filàny vahoaka ny politika fananantany izay efa nilovantsika tamin'ny mpanjanantany taloha tany tamin'izany fotoana izany dia nanao fitakiana sy nandresy lahatra mpitondra fanjakana tamin'io fotoana io dia tapa-kevitra moa zany mpitondra fanjakana fa hanavao an'ilay politika fananantany ny taona 5 zay zany zao vokatra lehibe voalohany. Dia taty afara indray rehefa nandeha teny ny fampiarantsika ny politika fananantany dia nahita zany zahay hoe lasa morona bebe kokoa amin'ny resaka famorona na pirofo fananantany na hoe fanamorana fangatahana pirofo fananantany fanaovana titra sy karatany ilay politika antsika. Dia ny taky zany hoe misy teboka hafa tokony jerena indray n'ity politika fananantany ity dia misy fanovana indray zany na hoe fanamafisana ilay politika fananantany tamin'ny taona 5 natao tamin'ny 5 izay iainantsika hatramin'izao zany hatramin'ny 3 ny tiako tenena zany hoe ny maro zavatra efa nataony sifa
reo zany lehibe indrindra fanavana andreo politika indrony ataonareo nandray anjara lehibe tao anatin'izay ny sifa. Nisy taona nahoraka ansesesy ary nirongatra ny resaka ady tany teto Madagasikara. Inona ny tena olona an'izay hoe mahatonga an'izay hoe ady tany izay eto amintsika? Mety maharay fitarainana ve nareo dia mety manodididina ny hoe firy isan-kerinandro na isam-bolana izay fitarainana izay. Atambatra ihany angamba ilay fanontaniana hoe maro amin'ny olona ihany koa mbola tsy mahay manavaka an'ilay hoe karatany na ny certificat foncier sy ny titre. Misy ihany koa tsy mahalala hoe aiza moa zany hoe karakarana andreo taratasy ireo. Mahakasika ny olany fanana tany dia raisiko ohatra manokana tamin'ny taona lasa, izany hoe tamin'ny 2020 sy 2021. Tamin'ny taona iny zany izay tao amin'ny sifa dia nanana ilay tetikasa atao hoe jiry-tany. Izy io zany dia karazana rafitra iray na jolonay atao hanaraha-maso ny olana fanana tany. Raha atao amin'ny teny teknika koa izy hoe observatoire moa zany azo andikana azy, teny hoe rafitra hanaraha-maso. Dia nataony tao anatiny nanangona an'ireo olona fanana tany eto Madagasikara. Dia miainga avy amin'ireny olona fanana tany ireny zany ahafahanay manao fandalinana hoe ina marina le tena fond na hoe le anton'le olana avaiza le olana ampotra ohatrany ahoana mety endrika manana le olana. Dia rehefa nanao an'io rafitra jery-tany io zay dia nahita fa mifototra amina teboka telo zany ny olona fanana tany eto Madagasikara. Voalohany aloha le olana teraka ny fanoratana zo fanana tany na ihany koa famondrana zo fanana tany. Ity zany le ataontsika hoe fangatahana titre na famondrana titre, na ihany koa fangatahana karatany na famondrana karatany. Misy olana ao anatin'io zany resaka fanoratana zo na famondrana zo. Ohatra ny tena matetipitranga eo amin'ny resaka fandovana. Itsika malagasy ny ankamaroany tsy zatra zany tsika tonga dia hanoratra le famondrana zo dia mipotra le olana aty amin'ny taranaka aty afara, na ihany koa misy olona fetsifetsy any ao anatin'ny fianakaviana mpiara-mandova dia mahavita taratasy mitokana izy. Iny zany endrika raisy ao. Dia faharoa resaka fifampivarotana tany, tokony hisy fifamondrana zo mantsy zany ao anatin'izany amin'ny lalana mutation par vente zany izy. Dia matetika olona tsy manana zo hivarotra no mivarotra le tany. Misy tany ohatra misy double vente moa ny tenena azy, efa namidy tamin'ny olona hafa mbola amidy amin'ny olona hafa. Dia ireny zany le ao anatin'le teboka iray olana teraka le fanoratana-jo sy famindrana zo. Dia ny skajy ny olana faharoa le olana teraky ny satatany na ny andro statut obsolète ny tenenanay azy, tafiditra ao anatin'io le tany izay misoratra amin'ny voanjo na colon tenenantsika azy, terrain titré amin'ny colon, satria mantsy zany verina tantara kely mahazahoantsika azy tsara. Rehefa tonga teto ny mpanjana tany tamin'ny 1896 tamin'io lasa zanatany frantsay Madagasikara, dia nanova ny politika ny fanana tany izy izay mifototra amin'ilay principe de domanialité, na ataontsika hoe izay tany rehetra tsy vita titre dia amin'ny fanjakana. Dikan'izay zany hoe mila manoratra tany, mila mangataka titre, izay vao heverina hoe tompon-tany manana zo amin'ny tany. Dia teo tsika nanomboka nametraka ny service foncier, zany hoe ny domaine sy ny topo. Vita amin'ny 20 taona zany zao ny domaine sy ny topo. Dia ny tena navita titre na hoe nanoratra tany tao anatin'ny tamin'ireny fotoan'ireny dia ny vazaha na ataontsika hoe colon. Dia rehefa miverina ny fahaleovantenantsika taty amin'ny 1960 tsy dia niova ny politika fanana tantsika fa in'ilay novana tamin'ny mpanjana tany iny ihany. Dia mipetraka teo foana le terrain titré amin'ny colon. Ankila nefa efa misy olona hafa mampiasa an'ilay tany, efa lasa tanàna izy raha teo tany be velarina daholo le misoratra amin'ny colon. Dia miteraka olana zany ireny aty afara aty ariana, izay tena olana goavana be amin'izao fotoana izao, satria mety misy olona mitondra titre ny hoe taranak'ilay colon na hoe vidy an'ilay tany tamin'ilay colon, misy manao prescription acquisitive koa amin'ilay izy. Ilay olona mipetraka amin'ilay tany tsy mahafantatra n'inona dia lasa misy fanolanana. Izay iray dia faharoa koa misy an'ilay tany ataontsika hoe terrain cadastre, tany vita cadastre. Ireny zany ny cadastre zany hazavaina tsotsotra dia fomba fanaovana titre faobe.
dika zay zany tokony hoe miafara ny fahazahoana titre ny fanaovana kadasitra dia ny olonantsika eto Madagasikara nefa ny tany izay nanaovana kadasitra ny akamaroany tsy tonga titre le izy zany hoe tsy nahazo titre akory le olona voakasika le fanaovana titre fobe dia lasa eo anelanelany zany ny tany'le olona tany vita kadasitra nefa tsy ao anatin'ny zo ara-dalàna fankatavana faminatany le tany vita kadasitra dia miteraka olana le olona manana n'ireny terrain kadasitra ireny amin'izao fotoana satria sahirana izy amadika le izy ny titre zay zany le tsy kajololana faharoa le satantanina ny andro eo dia ny fahatelo tena le fibodona tany accaparement sy le fanesorana n'olona eo ambony tany rehefa misy filan'ny fanjakana n'le tany anaovana fotodrafitrasa ampiasaina ho an'ny daholobe expropriation zany le teneny eto dia amin'ireo nefa ny tokony misy lalàna mifiala izy tsy voaja zo le olona zay ahilika amin'ny tany ohatra hoe anao fotodrafitrasa eto ny fanjakana anao lalana raisina ohatra ny lalambe Bokidana zakasaintsika tao ary mampitoy ny Antananarivo sy Tamatavy dia ny fomba fanesorana n'olona efa voalazany lalàna 62 023 misy paikady arahana misy procédure arahana rehefa anao expropriation le olona eo anao dia matetika nefa tsy voaary zay dia tsy voary zolole olona mipetraka eo ambon'le tany na mampiasa an'le tany dia miteraka olana fitiako zany izy hoe ary eo anton'ny telo eo zany na hoe reteboka telo eo ny tena endrika iseholy na fanana tany eto Madagasikara indray ny fanoratanjo sy ny famondrana zo ny faharoa satantanina ny andro ary fahatelo le fibodona tany sy le fanesorana n'olona eo ambony tany. Mahasamihafa inona no tena hoe mampiavaka ny antsoina hoe karatany sy ny titre dia aiza moa zany ny angalana izy satria misy maro ny olona mety mbola tsy mahafantatra. Izay ny adinona fanesy ny karatany sy ny titre karatany ataontsika hoe certificat foncier ny titre foncier indray amin'ny teny gasy izy bokitany dia ireo zany ny atao hoe proof fanamarinana zo fananatany ara-dalàna eto Madagasikara dika le ara-dalàna samy misy lalàna mifehy zany ireo ny karatany le lalàna 2022 013 ny titre le diditsy volana 60 146 ny antony tenenao ka le lalàna mba tsy isiany firoro saintsika tso zany fa mitovy lanja araky ny lalàna ny karatany sy ny titre zany hoe ny valeur juridique dia tsy misy adevitra zany fa mitovy lanja ireo samy taratasy fanamarinana zo fananatany dia iny zany tsy tokony izy resaky fa izao kosa nefa misy an'le atao hoe force probante na le pirofo tanjaky ny pirofo dia eo zany ny mpanao lalàna na melanja kokoa ny titre raha mpitahaina amin'ny karatany satria ao anatiny zany misy hoe misy antondroa afaka anazavana izy ina tsy mampitovy azy rehefa samy atao pirofo ny iray moa zany hoe tany vita titre dia tsy afaka avadikitsika ny titre tsy afaka avaditsika ho karatany fa ny karatany kosa afaka avadika ho titre dia tsy ndriky foana izy hoe tsy voatery satria misy mamoy an'izany hoe tsy maintsy avadika ireo titre io karatany io tsy miteny an'izany zany ny lalàna antsika any amin'ny 2022 013 ny teneniko teo fa raha tian'ilay olona namadika azy titre dia afaka ataony zay fa ny titre tsy afaka avadika karatany zay zany ny antony indray tsy mampitovy azy dia ny antony indray faharoa ao anatin'ny titre misy an'le fanaovana tsatobato na hoe bornage dia ny tany izay vita titre misy borne misy tsatobato fa ny tany vita karatany tsisy tsatobato tsisy borne dia mazava kokoa zany ny famaritana nataontsika hoe sisy tany na ny délimitation ny tany izay vita titre raha mpitahaina amin'ny karatany dia dika zay zany hoe matanjaka kokoa ny titre raha entina atao pirofo raha mpitahaina amin'ny karatany fa valeur juridique nefa mitovy satria samy pirofo ara-dalàna ireo ny tany izay angatahantsika karatany dia zay tany efa nohajariny nandritra ny 5 taona mifototra amin'ny fambolena fa tsy vita titre io zany le atao hoe propriété privée non titré izay zany raha izay le tantsika dia karatany no angatahantsika ny tany izay angatahana titre indray dia ny tany mpanjakana
tamim-panjakana zamidy na le ataontsika hoe domaine privé de l'État. Ny tamim-panjakana zamidy dia izay tany lava volo, tany mipetrapotsiny zany hoe tsisy solom-pangady na koa hoe tany vita titre izy fa amin'ny fanjakana malagasy terrain titré amin'ny au nom ny État malagasy. Dia ny karatany any amin'ny commune mangatantsika azy, commune izay manana droit foot ny fanana tany na le ataontsika hoe bif guichet foncier. Ny titre indray dia any amin'ny sampandarana fanana tany domaine sy ny topo no angatantsika azy. Manitsikitsika ny anisan'ny fanontaniana manitsikitsika ny olona ny hoe misy tany zao ohatra am'resakady tany misy olona roa na telo milaza fa ho tompony sy manana taratasy avokoa, inona indray na zo lazaina mikasika an'izay? Io fandraiky amin'le olana le sokajin'olana ray voaloha izay nazavaiko tamin'ny voalohany teo hoe olana teraka ny fanoratanjola izy sy famondrana zo. Dia matetika zany misy olona mety hoe fetsifetsy ao anatina fianakaviana ray, mety hoe tany lova le izy dia dikany hoe lova mantsy dia mitovy zo mpiara-mandova rehefa tsy atso ny tompon'le fananana zay olovany. Dia indraindray le izy eo amin'le taranaka voalohany tsy manao le famondrana le isika malagasy ny ankamaroany. Raisiko ohatra zany atao kisarisary izy dia mazava antsika hoe rakoto zany zao ny manana tany dia miteraka telo mianadahy rakoto dia tokony afindra amin'izy telo mianadahy zany le tany rehefa fotoana ahafatesan'ny rakoto amin'ny alalana fandovana. Dia tsy mamindra nefa izy telo fa hoe ajanona amin'izao fotsiny io mety hoe sahirana na misy antony hafa. Izy telo indray nefa avy eo miteraka telo avy dia aty amin'ny taranaka fahatelo misy ray amin'izay taitra hoe tokony afindra ty le lova ty dia efa manahirana aloha le mamindra azy satria efa mandeha taranaka indroa moa mety fetsifetsy koa ny anankiray dia soratany amin'ny manokana izy na dia ataoko hoe tsy ara-dalàna ary zay fa mahita lalana hafa ivelan'ny lalàna. Dia io zany tiana tsindriana hoe nitsika zany na hanatsara politika sy hanatsara lalàna foana mahakasika ny fanana tany, raha mbola misy olona hafa mahita ivelan'ny lalàna na hoe ambony lalàna dia tsy manjary foana le izy, tsy ahita vokatra foana tsika, kolokolo zany le resaka eto dia mety avy amin'izay mahatonga an'le hoe tany anankiray amidy indroa dia lasa mifanolana le olona mividy avy eo. Dia izay moa zany tsy mitsahatra manentana ny olona foana indrindra amin'ity fifamoivarotana ity tsy miriko manokana ary rehefa hividy tany tsika dia hamariny tsara hoe le olona mivarotra ve mahafeno an'le zo hivarotra, izany hoe tompo tany izy dia tokony manana pirofana marina izy azy marina le tany le olona mivarotra aminao zany na izy zany manana titre na manana karatany. Dia rehefa miteny izy manana titre sy karatany dia tsy mionona amin'izay fotsiny fa hamarinina hoe mitombona ve le titre sy karatany. Dia eo tsika le mangataka certificat de situation juridique any amin'ny domaine raha ohatra ka tany vita titre le izy, raha ohatra ka tany vita karatany indray le hovidintsika dia mangataka ny atao hoe attestation de propriété certifiée, hamarinina any zany hoe tombona ve ty titre ty. Izay ny antony hoe angatao le siège juridique fitentsika malagasy azy latsaky ny telo volana. Ny teny Andriamatoa Soavina lahatra teo hoe rehefa le misy tanin'olona ilain'ny fanjakana anaovana fotodrafitrasa lalana na ohatran'izany araka ny fehezan-dalàna fa efatra amby telopolo dia tsy afaka esorina eo amin'ny tany ny olona raha tsoneran'ny fanjakana no mety hoe vidin'izay mandeha araka ny tokony hoe izy ve izay hoe fanoneran'izay. Raha satria misy maromaro ihany no mitaraina ohatra ny hoe lalan'ny atody zao nisy nitaraina hoe tsy nonerana ry zareo kanefa efa nalana efa nakisaka ny hoe hatreto ny tokotany trano nisy nalana, manao ahoana ny fandehan'izay? Marina tokoa izay fanontaniana izay, izahay ao amin'ny sifa dia isany mandray fitarainana maro mahakasika an'izy io. Izahay moa zany amin'ny maha-firaisamonim-pirenena araka namarako teo hoe isan'ny asanay le manoro lalana ny olona ny tokony ataony sy ny zo ny tokony ananany, izay zany ny atoro azy. Dia mahakasika an'ity le resaka expropriation ty io zany le lazaiko teo hoe misy lalàna mifely izy lalàna 62 023 mahakasika indrindra le resaka
expropriation io pour cause d'utilité publique rehefa hoe ilana le tany ho an'ny tompontsoa am-bahoaka dia ny tompontsoa am-bahoaka zany ohatra hoe lalana na hoe anaovana tsena na nanaovana tanàna vaovao dia misy olona nefa mipetraka amin'ilay tany efa nampiasa an'ilay tany efa ty ohatra amin'izay dia arovana lalàna ihany no zory ilay olona arakan'io lalàna io ny lalam-panorenantsika koa araka ny tenenina teo any amin'ny andimy fa efatra amin'ny telopolo dia miteny an'izay ny lalam-panorenana ny lalàna faratampony dia ao anio andimy efatra amin'ny telopolo dia miteny an'izay mihitsy hoe ny fanjakana dia miantoka ny zofanana tany tsirairay tsy misy olona azo ahilika amin'ny tany raha tsy noho ny filana ho an'ny tompontsoa am-bahoaka ary onerana ny fanesorana azy amin'ny taniny dia le fanontaniana teo moa zany matetika zany tsy voahaja na ataontsika hoe voahilika ny zon'ireo olona reo mipetraka ambony tany indraindray maikabe ny tompon'le tetikasa anao an'le tetikasa dia tsy manaraka an'ireo le dingana izay voafaritra ny lalàna 62 ohatra hoe ny voalohany indrindra ao anatiny hoe tokony hisy fanadihadiana lalina enquête de commodore tenenana azy amin'ny teny teknika dia mivoaka ao anatin'io zany no hoe iza mampiasa tany aiza tamin'ny fomba ahoana dia tokony hanana izay moa zany amin'ny voalohany aoriana izay voambara ofisialy izy ilaina ho an'ny tompontsoa am-bahoaka ty tany ty zany hoe déclaration d'utilité publique dia misy komity tokony ajoro avy eo commission anao tombana na fanombanana an'le fananan'le olona fampiasany an'le tany dia tena tombana ara-bola zany ohatrany ahoana le vola tokony omenan'le olona dia ao anatin'ny commission io tokony ao anatiny zany mazava ho azy ny sampandrarahany fanana tany ny any amin'ny zareo mpitetobola na ny finance io ihany koa ny any fotony maire sy ny any fotony any dia matetika nefa tsy voaja daholo zany rehetrarehetra zany mety hoe tombatomanana fotsiny le olona izy misy ara tsy misitraka an'le izy mihitsy fa hoe miala teo fotsiny dia ireny zany le mila reniny tokony ajana tsara ny voalaza amin'ny lalàna rehefa ampiatra noile fanesorana n'olona eo ambony tany itsika mba ahomby le tetikasa avy eo mba voary koa le zon'le olona dia tena misy zany io fa ho anay moa zany ho an'ny firaisamoam-pirenena naraka nambaraka te torolalana sy miaro zon'le olona ny azonay atao fa ny mpanatanteraka dia ry zareo mpitondra fanjakana foana dia atreo voafetra ihany zany le azonay atao nampiana le olona fa na izany ary rehefa malala ny tokony ataon'le olona tadidio fa manana zo foana le olona na dia esoriny eo ary dia na tsy afa-po amin'le fanombanana le vola tokony omena azy ary izy mbola azony ataony no mampiakatra an'izy any amin'ny fitsarana hoe tsy mety amiko ty dia miandry ny didim-pitsarana vao afaka esoriny eo ambonin'le tany izy dia zany rehetra zany efa matetika tsy voajantsika ny sifa zany tsy afaka manao mantso fanairana na hoe mikitsika ny tompona ndraikitra ambony ve manoloana an'izay fa tena hoe mijanona tanteraka ny amin'le hoe torolalana an'le olona sy ohatr'izay mandray roa le izy araka nambarako ty ohatra ny tamin'ny herintaona zay nanao an'le rafitra jery tany iny dia rehefa mikirakira n'le olona fanana tany be diabe voaray dia maka lesona ao anatin'izy izay zany le fandalinana atao dia mitondra hevitra ve mba ho voan'izao ty lalàny ty na ity politika fanana tany ty dia izay mahatonga anay mandray roa le izy aty amin'ny ilany aty amin'ny vahoaka zany zay manory lalana azy sy miaro ny zony fa aty amin'ny mpanatanteraka na mpitondra fanjakana kosa mitondra sosikevitra zay hoe izao ny tokony atao mahakasika an'izy ity anatsarana ty fitantanana fanana tany ty na lalàna na politika miainga amin'le zava-misy zay hita izay zany le tena asa ny firaisamoam-pirenena tena ataonay eo amin'ny sifa nisy ny fanapahan-kevitry ny minisitra ny fanajariana ny tany nisy taona ny amin'ny fampiantona ny fizarana sy ny fanomezana ny tanympanjakana nanao ahoana sy hoe aiza ho aiza zao ny toy an'izay fanapahan-kevitra izay amin'izao fotoana izao io moa zany teo amin'ny tamin'ny taona lasa nisy an'izay tamin'ny fiandohan'ity taona ity misy an'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay aatony fizarana ny fangatahana tany mpanjakana le ataontsika hoe domaine privé de l'État dia mifanindran-tanana tamin'iny nandray fanapahan-kevitra koa ny ministera hoe
anavao ny lalàna mahakasika ny tanympanjakana azomi le domaine privé de l'État io. Dia ny fahazahoana azy le antony ampitona ny fangatahana tanympanjakana tamin'izay hoe mba hahafahana mandrindra an'ireo le fangatahana be satria misy zany fangatahana ataoko hoe fa taloha be dia tsy hita le olona noho an'le fangatahana. Dia tamin'io moa zany izay fangatahana napetraka tao alohan'ny taona 14 dia mila tonga any amin'ny sampana raha fananatany ireo olona izay nametraka fangatahana talohan'izay anavao indray ny fangatahana na aneo hoe mbola vonona noho an'le fangatahana. Dia iny zany fepetra min'nyraisin'ny zareo fanaminana fomba fiasa ny fahazahoako azy tsy dia resaka be le fandamina fiasa ao anatin'ny sampana raha fananatany fa nytenentenena fotsiny mahakasika le lalàna izay kasaina avoaka mahakasika ny tanympanjakana azomi. Dia izay zany tsy mitsahatra ny mitaky foana hoe tokony hita soritra ao anatin'io lalàna vaovao izay avoaka io ny fomba fanamorana fanomezana tany ho an'ny malagasy. Dia tokony any kokoa zany ny hevitra na hoe sinadihevitra ametrahantsika ny lalàna vaovao io fa tsy hijanona fotsiny izy hoe fanamorana fangatahana titra sao dia sanatry ataoko hoe sanatria fa sao dia lasa any kokoa indray no hoe tsika hanavaozana ny lalàna fa mitaky foana zany zay hoe rehefa nova ny lalàna mahakasika ny tanympanjakana azomidy io tsika dia tokony jerena hoe ahoana le fomba fanamorana le fanomezana tany mihitsy aloha fa tsy le fanoratana le tany satria tsika raha mieritreritra hanamora fanomezana tany ny tanympanjakana voagasika izay tsy tan'olotsotra koa no hoe ho zaraintsika amin'olona fa le tanympanjakana dikan'izay zany zava-dehibe fanavoazana ny lalàna mahakasika ny tanympanjakana azomidy io tokony jerena tsara zany zay telo izay. Ny fitopolo isanjaton'ny malagasy eo dia saika mpandova avokoa ary hatreto tsy manana politika fizarahantany mazava isika eto Madagasikara. Inona no mety ho fiantraikan'izay ao aorianao? Izahay ao amin'ny sifa manana ataoko hoe manam-potra misa maro moa zany dia izay tena isampivoy an'izay mihitsy hoe ny akamaroany fomba nanana malagasy tany ny fitopolo isanjato dia saika avy amina fandovana avokoa. Izany hoe matoa zany malagasy manana tany dia saika tany efa lovainy tamin'ny ray aman-drenina tamin'ny dadaben'ny tany avokoa ny akamaroany fa tsy izy rehetra misy ihany manana fahafahana hividy sy ny sisa fa ny akamaroany malagasy zany dia saika izay. Dia isika nefa mbola voasikajy ao anatin'ilay atao hoe firenena ataoko hoe sahirana. Raha mijery ny taremarika ny banque mondiale tsika ataoko hoe ny fianakaviana indray mandray latsaky ny $2 isan'andro ny vola miditra ho aminy. $2 zany raha ataontsika akazo tsotsotra mety eo 7,000 ao zay na 7,000. Dia io 7,000 nefa lany amin'ny fandaniana tsy maintsy atao isan'andro satria misy sakafo ao sanatria marary misy fanafody eo fatrano sy ny sisa. Ny tiana tenenina zany tsy hanana fahafahana hitahiry vola ny akamaroany malagasy dikazay tsy hanana fahafahana hividy tany fa le tany efa lovany ihany no ampiasainy eo ny fanohatra noho izy rehefa mitombo foana le fahasahiranana mbola mety koa le lova le tany lova. Dia maminavina zany zay hoe raha tsy manana politika fanomezana tany ao amin'ny malagasy tsika dia afaka 50 taona eo dia tsy hanana tany ny akamaroany malagasy. Ireo le fitopolo isanjato ireo noho izay antony nazavaiko izay fa le ambony indray le 30 isanjato hitombo ny taniny satria izy mividy amin'ile mivarotra dia mevitsy zany ny olona hanana tany. Ny olona hanana tany eto Madagasikara afaka 50 taona ary mitombo be ny olona tsy hanana tany ataona hoe microparcellisation le izy. Dia itsika nefa eo zany misy somary ataoko hoe contradictoire ohatrany ahoana fomba itenenana azy malalaka be Madagasikara. Itsika zao ny akitroka na densité 46 habitants par kilomètre carré zany hoe isaky ny kilomètre toradroa dia misy olona 970 raha ohatra hoe ho zaraina zany ty Madagasikara ty. I Madagasikara tsy mitombo fa ny vahoaka kosa mitombo. Hitombo foana ny filana tany eto Madagasikara isan-taona dia misy tanora 3 etsy eo miditra amin'ny sehatry ny asa misy mila tany ao anatin'izay.
dia izay indrindra mahatonga anay miteny hoe atsy any amin'ny fanamorana fangatahana titre sy karatany tokony ho jerena ilaina zay fa ity politika fitsinjarana tany sy fandaminana fampiasana ny tany ity ahoana moa hoe malalaka be Madagasikara nefa misy olona tsy manana tany dikan'izay mila lamina zany le fandaminana fampiasana ny tany mila ajariana ny tany mba hamokatra satria ohatra zao miaro zao ohatra hoe andao ary ianao mena tany dia apetsaka ny atampoketsa mety tsy ho tamana eny mety hoe tsy satria le tany tsy mamokatra tsy afaka hipetrahana dia eo miditra hoe mila ajariana le tany mba ho afaka ampiasaina sy afaka iainana dia alamina fandaminana azy ireo zany le fanana tany aminay fandaminana fampiasana ny tany sy fanajariana ny tany dia indray fomba fanomezana tany dia ny fahatelo farany le fanoratana zo fanana tany hoe fiarovana zo fanana tany mila jerena miaraka le telo ireo raha tena hoe tiantsika hoe ilamina ty fitantanana fanana tany ty raha tena hijeritsika hoe mifanohitra amin'ny fampandrosoana marina le fanana tany azo heverina ve nefa ny atanterahana zany hoe ajariana satria araka nambaranao teo hoe lavitra sady hoe tsy hamokatra zany tany zany afaka eritreretina atoato ve zany afaka tanterahana ve zany izy zany miankina amin'ny volonté miankina amin'ny fandavatena sy le mpitondra fanjakana ihany azo atao tsara zany raha ohatra ianao ka raisiko ao atokantrano fotsiny izy hoe vao mahazo trano vaovao zany tsika mety hanofa-trano na navita trano vaovao tsy maintsy efa manana fandaminana ianao any an-tsainao any hoe eto nataoko nifandriana eto natabatra dia efa maminavina koa ianao hoe hitombo reto fananana reto hitombo ny olona hipetraka ato rehefa miteraka hitombo ny ankizy ato dia mila lamina le izy dia ohatrohatr'izay le fanana tany mila mijery an'izay zavatra zay zany eto Madagasikara fa tsy hijanona fotsiny tsika hoe ity fandriana zanako lamato dia izy foana ny eo arovana le fandrinany hoe tsisy mahazo matory eo fa miaraka amin'ny fandaminana le izy mety manana eritreritra koa hitariko ty trano ty zay zany fanana tany daholo ny hiverana izany rehetrarehetra zany dia le ozy ianao mety azo atao sy tsy azo atao hoe azo atao indrindra zany izay mahatonga anay mitako foana hoe apetraka le drafitra fandaminana fampiasana ny tany misy dingana maro izy misy karazany maro na ny fotony au niveau fokontany eny niveau fokontany commune ny faritra eo amin'ny sehatra nasional au niveau national tokony isan'izay drafitra fandaminana zay dia itsika moa zany teo aloha teo tamin'ity taon'ity namola volany le fandaharana asa-pirenena ho an'ny fananantany na le ataontsika programme national français dia isaorandray moa zany ny ministère isan'ny nandray anjara tao anaty famolafinanana iny izay sifa nasaina nandray anjara tao anatin'izy dia tena hevitra reo nentinay tao anatiny dia amin'ny ankapobeny zany voaray ao anatiny fandaharana asa-pirenena io izay araka ny vaovao eny farany moa zany hoe avoaka tsy ho ela le izy ampahafantarina tsy ho ela zany ampiarina tsy ho ela dia tafiditra ao anatiny io zany reo hevitra nentinareo hoe mila jerena reto teboka telo reto dia miandro ny fanatanterahana azy indray zany tsika zao mara-pagnana ny fandaharana isika eto amin'izay le fanontaniana hoe ahoana ary zany tonga ny fananantany ho tena faniotra amin'ny fampandrosoana raha ro zavatra rehetra noresahana sy novelabelarina ireo no halalina efa nisy natsidika any tamin'le fanazavana ty ahoana ny tonga fananantany fanoitra ho an'ny fampandrosoana io moa zany tena vinan'ny politika fananantantsika izay nilazaiko teo hoe 2015 ampiaritsika nanomboka tamin'ny 2015 ka hatramin'ny 2030 hoe fananantany fanoitra ny fampandrosoana ahoana fomba tongavana zany mila tsaraina zany le fitantanana ny fananantany dia izay mitondra anjara biriky foana amin'ny mafiraisamam-pirenenanay amin'ny ahafahantsika manatratra an'izay dia efa misy ny hevitra maro zay natolotra tafiditra ao anatiny ohatra le fijerena le teboka telo zay efa nambarako teny izy hoe fandaminana fampiasana tany fanamorana fahazahoana tany ary le fanamafisana ny fiarovana ny zo fananantany tadidio fa ny tany ane eo foana ny asa rehetra zay ataontsika tetikasa mpampandrosoana rehetra zay ataontsika hita ambonin'ny tany daholo zany hoe ity zany
tokony hoe zavatra transversal le fananantany tokony atao raha ohatra hoe misy ny sehatra tokony hoe mila dinihana tsara sy amafisina ty fananantany ty zany ao anatiny satria ao ambonin'ny tany daholo rehetrarehetra fitaovana le tany raha tsy milamina ny tany eo dia tsy hisy fandrosoana atao zany eto dia zay zany isana mitaky an'izay hoe raha tena tiantsika rehefa nohatra fampandrosoana tokoa le fananantany dia mila manaova fomba fijery arak'izay zany hoe le fanentany eto zany tena mitihatra ny amin'ny mpitondra fanjakana mpanapa-kevitra ambonimbony kokoa hoe ile fananantany ty ataovy zava-dehibe transversal ty sehatra ray tena hoe mandray ny sehatra rehetrarehetra dia tokony misy fanatsarana atao zany ao anatiny hoe fanamafisana le zavatra tsara efa misy fitediavana vahaolana amin'ireo zavatra tsy mahomby. Mazava dia mazava izay ankasitraka antsika ny mpandrina nasionaly ny SIFA na ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany tamin'izay famelabelana sy fanazavana tsy atao hoe fotsy atao hoe lava fa mazava dia mazava tokoa ary ampy ahafantarantsika olom-pirenena ny zoantsika eo amin'izay hoe resaka fananantany izay amin'izao fandalovanao zao ara inona mety hoe afatra fofoitianao ampitaina amin'ny vahoaka malagasy na ny olom-pirenena manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Ny afatra angamba dia voalohany hoe misaotranareo atao amin'ny défi zany nanasanay nafahana mitondra izay fanazavana izay satria ilain'ny vahoaka le mahafantatra mahakasika ny fananantany dia ny afatra moa zany izahay firaisamoam-pirenena société civile mety voafetra ihany koa no hoe fahafahanay mandray andraikitra sy mandray anjara satria misy olona zany mihevitra hoe fa manatona SIFA dia voavany olana fa averiko foana zany izy teo hoe manolo lalana zay dia miaro an'izon'le olona arak'izay fahafahana na fahefana ananany SIFA dia raha ohatra tsika ka manana olana fananantany na hoe misedra olana makasika ny dingana rana amresaka fananantany dia aza misalasala manantona ny bureau SIFA fa vonony zahay hanoro lalana hanoro hevitra amin'ny tokony atao. Ankasitrahantsika be dia be Andriamatoa Soavina Lahatra na Solo Artsery ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana ity izay niresahana indrindra momba ny fananantany. Isaorana ihany koa ianao ny tokantrano any tsy mitsahatra manaraka anay manome fotoananao manaraka indray veloma tompoko.